Iverina kely ao anatin'ny vaovao ara-politika isika hiditra hiasa ao amin'ny lampana nosy kely ireo CST vaovao miisa 3 izay napetraky ny filohan'ny tetezamita rampitso tsy nahazo ny rariny teo anatrehany filan-kevim-panjakana sy ny tribonaly miady amin'ny fanjakana tokoa ireo CST namoana didy fanalana lokian'ireto CST manohana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ireto ihany koa moa ireo kandida miisa 70 izay mivondrona arahantsika ary ny fanambarana mikasika an'izay eo micro Lovara Manantsoa sy Christian Kondramanga. Nisy fitorina napetraky ireo olona nanaovana abrogation nomination dia nametraka fitorina zany zareo angataka annulation du décret 2013 418 du 12 juin 2013 ray zay faharoa manarakaraka zay mangataka ihany koa sursis à exécution anio décret voalaza eo ambony io mbola 19 juin zany resatsika tokony teo amin'ny tamin'ny efatra après-midi dia voaka ny didy navoaka ny Conseil d'État arrêt numéro 91 CPE du 19 juin 2013 tia secondaire tia copie tamin'ny efatra après-midi folakandro zany de mivoaka io didy io ary tena ny ambetiny tena important indrindra io article 2 io la cour de séance se déclare incompétente pour connaître des présentes requêtes aux fins de sursis à exécution et d'annulation des requêtes attaquées zany hoe tsy manana fahefana andinika rara zay napetraky ireo CST nangataka ny abrogation ny décret ireo tokony ilamina zany ny saim-bahoaka ankehitriny fa tsy nahazo rariny zareo tany amin'ny Conseil d'État ary tsy nahazo rariny ihany koa fandroany zareo tao amin'ny tribunal administratif. Gaga ihany zahay raha naheno an'ireny fanambarana nataon'ireo olona mikatsaka ny latsaka filoham-pirenena. Fanambarana nataon'ireo olona mikatsaka filoham-pirenena zay to mandrahona to mampitahotra to manambana mihitsy azy manambana ny fitondrana zay misy amin'izao fotoana manambana ireo tompon'andraiki-panjakana manambana ireo androm-panjakana ary tonga hatramin'ny fitenenana hoe hanonga-panjakana fitonina sy filaminana no ilaina amin'izao fotoana